Aleloia, aleloia. Dia faly miarabantsika mianakavy mpanaraka ny rapisodin'ny famarinana ho amin'ny anio alatsinainy fahavalony volana septambra 2024. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompany ho aminao sy ny ankohonanao. Ho ny lan'Andriamanitra Docteur Révérend Christ Oya Kilomé DSI DD amintsika na amin'ny rapisodin'ny famarinana ho anio. Amin'ny finoana fa tsy amin'ny lalàna. Amin'ny finoana ozy izy fa tsy amin'ny lalàna. Galatiana 3:13-12 hatramin'ny 4:12 andiny soratra masina fanokafana izay mifakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ny fanavotana tamin'ny ozon'ny lalàna araka ny novakiana ao amin'ny andinin'ny fanokafana dia natao ho an'ny jiosy fa tsy ny jentilisa. Ankoatr'izany, tsy nitanjona farany amin'ny famonjena izany fa varavarana makany amin'ny zavatra lehibe kokoa. Ny fitahiany Abrahama sy ny teny fikasan'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana. Ny lalàna tsy afaka nahatonga ny olona ho marina na nanome azy fiainana mandrakizay. Ny finoanan'i Kristy irery ihany no mahavita izany. Nambaran'i Paoly fa tonga ozona teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, noho izany afaka tamin'ny saziny lalàna ny jiosy. Tsy izay ihany anefa, nataony izany mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiany Abrahama, fanamarinana, fankasitrahana, lova ary fanahy. Ny lalàna dia misy fepetra, ny fototra tamin'ny fankatoavana. Ohatra ao amin'ny Exodus 7:15 Andriamanitra dia nilaza hoe: koa ankehitriny raha hiain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ny fitahiany Abrahama dia miasa amin'ny finoana, tsy misy idiran'ny fahamendrehana amin'ny asa izany, fa raisina amin'ny alalan'ny finoana. Araka ny lazan'ny Baiboly fa nino an'Andriamanitra Abrahama ka dia nisaina ho famarinana izany. Romaina 4:13. Ankehitriny isika izay mino an Jesosy dia natao marina amin'ny finoana ary miombona amin'izany fitahiana izany. Tafiditra ao anatin'izany fitahiana izany ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika, mitarika, manome hery ary manovantsika avy ao anaty. Izany no mahazava-dehibe ny finoana ao amin'ny testamenta vaovao. Ondra 1:7-7 araka ny voasoratra hoe: ny marina amin'ny finoana no velona. Hoy Hebreo 12:1 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy. Raha tsy misy finoana dia tsy afaka mahazo ny fitahiana na misitraka ny lova ianao. Ny finoana ny fanalahidy amin'ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Noho izany aoka ianao hivelona amin'ny finoana, miresà amin'ny finoana, miresà finoana ary mietse amin'ny finoana. Ny finoana no sandam-bola ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izay misy atsika. Izany ny fomba fiainantsika. Galatiana 3:11-12. Fahita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona, ary ny lalàna tsy araka ny finoana. Amin'ny finoana dia anao ny fitahian'ny testamenta vaovao. Amen, amen. Andaontsika hanao ny vavaka arany izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra ho amin'ny rapisodin'ny famarinana ho anio. Tiako averinao amin'ny finoana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ray malalo, misaotra ny tondray ho amin'ny fahafahana be voninahitra an'ireo zanak'Andriamanitra. Mandeha amin'ny fitahiany Abrahama aho, feno finoana ary tarihin'ny fanahy.
ny fiainako dia fanehoana ny fahasoavanao, ny famindraponao ary ny fahamarinanao. Mifaly amin'izay rehetra nomeny Kristy ahy aho, mamololona amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako aho, ary manatanteraka ny tanjonao masina amin'ny fifaliana sy ny hery, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.